Malagasy FM manolotra ho anao mandritra ty herinandro ty. Takalinjanaka. Tantara nosoratan'ny Joda Rasakasoa. ireto avy no anome aina ny tantara. Iainany tantely, Rojo Fitiavana, Elina Sandra, Niaraka tamin'ny Nalijao sy Fahendrena Raherinambinina. nandray feo sy nandrindra ny lafiny teknika, Fanamby Nanatontosa, Ankolapity. Dia nanahoana hono ny dianao tany amin'ny rasazy tany. Tatarao aloha fa tena efa tia atoro sahady koa mantsy. Tsy manana vahaolana ao antsika mihitsy hono izy, fa indraindray dia izy fanantenana eo hono nefa be dia be ny atao. Dia efa tsy miteraka tsony zany ko. Ka zaho aty hiteraka vavy be mantsy anao. Na zany tsika miteraka dia izay tonga eo dia ekena daholoko. Nisy vahaolana nolazainy anahy nefa tsy haiko raha naika ianao na ahoana. Hoe ahoana zany? Misy raha matoa zany hono rea, dia efa be da be hono nahazo tombontsoa tany aminazy. Tsy azoko. Zany koa ve dia tsy azonao e? Olona mahay zavatra zany. Any Ambatolampy any hono izy dia tsy haiko ianao raha linany amin'izay moa fa mba resaka aminao fotsiny ahy. Nefa tsoroko aminao fa tena tia taiza vavy Mety ahoana? Fantatrao tsara nge fa tena tsy tia resaka toy zany Rehefa tia taiza vavy kely anao dia mandehana manangana dia soraty amin'ny anarantsika fa tsy maninona zany. Zaza mivoaka ato kipoko no ilaiko ritsinjo fa tsy zanak'olona tsy fantatra zany ka tsy tiako na tianao na tsy tianao aiza ny afantaranao izay ataon'izay olona zany na ahoana na ahoana. Fa na inona koa no miaraka aminy. Sainy daholo zany. Sainy tsara daholo zany rehetra zany Tsara sa ratsy sa manao ahoana? Niary rea. Ianao koatra ny rombotra be zany nefa resaka tsotra no ataoko ne. Aleo matory. Nefa tsoroko aminao fa tsy maintsy mahazo zazavavy kely zay. Dia raha tsy amin'ny nefa dia hiteraka ianao. Haiko foana ny maka an'izany aminao Tsy maintsy miteraka vavy kely na tianao na tsy tianao. Ary matory fa alina ny andro ka. Tonga dia afaka mandroso. Venao ihany mandroso dia mahazoto toerana. Za ihany re rasazy velo Salama ianao? Salama tsara ka ary ianao manao ahoana? Salama tsara ka. Tonga eto toy an'le resaka iny rea. Dia ahoana? Nanaiky any ramosehana ao? Tsy nanaiky izy. Tsy tia resaka mankany amin'olona mihitsy izy zany. Dia ahoana zany? Na tsy manaiky ary izy dia tsy maintsy mankany ka. Satria izany nge te hiteraka vavy Mafy an'izany te hiteraka vavy zany rasazy. Tsy hitsapan'ny lehilahy mihitsy zany. Fa hono taiza moa zany nahafantaranao an'io olona io avy any amin'io tanàna misy azy io mihitsy Zany mbola kelikely any niala tany fa mbola anona izy Ndray taona izay narary mafy saika maty dia nentiny mamako tany. Dia avy eo sitrana somatsara. Izay ny tena tsaroako fa tena mahay izy satria be olona be makao. Dia raha mankany zany dia miaraka mamanao? Vito volana tao aoriana ny nasitranako io dia maty izy. Tsika miaraka any Ideroviana rasazy? Amin'ny sabotsy izao malalaka raha mety aminao. Sady mba hamangy ny fianakaviana kely any Eny ariko mety zany. Dia aleo mitondra fiaratsika makany sa ahoana? Mety aminao? Mety zany ka fa modiny sabotsy ihany
tsy afaka mijanona any na za koa range tsy afaka mijanona any dia ahonina efa ozy izy ramseanao ka zany mandamy man'izany fahazamanay ianao raha sazy mifampiantso antsika dia mifanao fotoana izany zay fa andeha kely aloha eny areo aloha rangah modilako vaninany dia tsinjo ty fa amin'izay ho afaka mandeha androanana sady mbola meritra be ty izy tsinjo mifoaza teo fa inona koa ny mbola mampatory anareo amin'izao andro maraina izao fa misy inona sabotsy nge androany dia mba makaina fa tsy miasa fa inona ny olanao amin'izany reraka tany faty-be vavy tany angany sady mbola ny sotro toka ihany koa ny alipodiana media fa inona ty mahazo anao efa hainao fa rehefa zomariva mba manala kely miaraka amin'ny namako manaika fa nisoro toka fa tsy mamo akory ary le resaka vehivavy efa tratranao nanao an'izany anga zaza mba atao an'izany kely vao maraina vao mifoa ve dia efa mila vaniny toy izany ianao ao ianao ifoazako sy andehanako fa makamo any mahitanao arika matsiravina fa iny zao mampifamaly anareo vao mara izao zany ranga raha tsy taitra mihitsy izy mitsintsiko dia tsy haiko mihitsy izay mahazo ny reniny lahy ary andeha ho aiza mama fa tohatra ny miomana anie andeha ary mahery aiza ny lakile afiara teo ay ty kay fa ho aiza marina ianao ty inonao izay alehako moa samy mitady izay mahasoa azy io entiko ny tsika fa jereo tsara zazy ireo fa ho aiza ianao ao ianao teo fa doniko amin'ny fiara ange tena tsy azoko mihitsy dada mandehana aloha manao pataloha fa jereo ne ty ianao ohatray entiko tsy haiko mihitsy izay olany vehivavy iny ka dia aiza ho aiza tsara ilay toerana rasazy zao aloha atsoa iaho hoe velo rehefa aty aza miantso ana rasazy zany ianao fa ny olona aty mantsy bebe felona izay ihany eny ary efa ho tonga ve zany tsika sa efa kely sisa ka ratsy aloha ilay lalana aty tena enjana be mihitsy fa tsara kosa aloha ilay toerana hitanao misy sapanana io dia mivily miakavitsika ity misy kinina be ty eo mitsofoka eny ary toerana hafahafa be azoazo be dia vao tafiditra ato ilay fiara dia maloka be zany sapin reo sapin lava be daholo kosa nge reo normalina be zany fa aza dia miasa sainy efa ho tongotsika eo ajanona eo aloha eky fa eo ny tonga ny fiara farany eny ary andao hidina ny fiara fa mbola maika iverina nge tsika ay mavesatra be koa ty zanako ty sady matory foana ka efa io aloha kely io nge le trano to trano gasy be izy zany be mpilahatra tokoa marina raha tsy alina be tsika vao tonga ny Tananarivo re mora vity reo olo reo ka zay tsika dia tonga fa zao ianao rery ny makao indraindray mantsy misy sekreanareo ako eny ary manahoana daholo nareo ka mansoaro ny manaraka salama tompoko salama tsara dia mahazo toerana ary eo amin'ny tany eo moa zany fa tsy misy zatoko eny ary tompoko ka ianao moa zany tsy ho tazomiko ela fa ndraindray mosao taitra eo ihany ho zazo io ka inona hono no azoko atao anao
Matomandry ianao makaty dia misy dikany sady avilavitra mihitsy raha zao pozinao zao. Ka zao tompoko no ankanesako aty. Mihaino anao a. Manana zanaka lahatelo nefa mba te hitady vavy rano marina te hiteraka vavy kely re dia izay no ankanesako aty aminao aty. Te hiteraka vavy kely ianao. Vita tsika izany raha mbola nendra zay dia vitany daholo ny zavatra rehetra. Ka zao raha oviana moa zany ianao mety etra niteraka. Amin'ity taona ity ihany ka. Izay no mba tiako fa efa tena ela ny atompoko ny naniriarana vavy kely. Ka aleo ary aloha akako zavatra ato anatin'ny fitoeran-javatra ato ianao Fantoka tsara ianao reto fa hitako. Rao ary. Eny tompoko. Trangan'olona vita amin'ny hazo reto. Satria moa lahadaholo zany le zanakao ka dia trangan'olona vavy reto omeko anao reto. Misy telo no omeko anao dia tazomy tsara izy ireo aloha ataovy ao ambany fandrinanao reto. Ny tsera tsara moa zany dia ao ambany kidoro Misaotra tompoko. Dia inona zany ny asan'reto raha tsy mahadiso? Satria ny zanakao telo lahy dia afaka mahazo zanaka telo vavy ihany koa ianao. Mazava aminao ve zany ry kialakely Mazava tompoko. Misy fanahy miaraka amin'ireo ka aleo ary aloha hiatry fanahy ato anatiny sika. Misy labozy fito reto dia ianao no mampirehatra azy sady miteny ianao hoe ho tanteraka neny fangatahako rehetra ry masina indrindra. Ka ity ary ny afokasoko Eny ary ho tanteraka daholo neny fangatahako rehetra eto ry masina indrindra. Zay dia vita. Ary omeo singambolonao ray fa ilaiko manty zay. Zany ve? Aleo ary hanongotra ray Kay, ity ary tompoko. Dia rehefa miray amin'ny vadinao ianao dia omeko ely an'ity zavatra ity ny vadinao. Na ataovy anaty sakafony dia mahazo vavy avy hatrany nareo dia mahandro amin'ity tabavy ity ihany koa ianao mandritra ny 7 andro. Ka zay dia mandoa asitrarana amin'izay ianao dia afaka mandeha kialakely Misaotra tompoko. Dia aleo ary aloha hijery vola Zao zany ianao vao mahalala miditry ny trano Ny zanako ato efa tsy mitsahatra mitady anao. Aza dia tezitra be ohatran'io moa letsy Ndry koa moa zany dia mora tezitra kely. Efa nitondrako zavatra tsara be nenareo telo mianaka Tsy mirarany zany ahy vavy tsy misy saina. Tsy mety kosa aloha ny ataon'ny mamy. Andray dia hitambaranareo mianaka zany. Ity alotrotra hoe mitsiky kely mahery Mbola mila miresaka aminao fa mandeha aloha midio. Jereo angera tsy be vovoka be anareo zany ry araka nampiaraka angambany. Aleo ary aloha andeha hidio kely Malagasy FM manan'olotra ho anao teo. Takalonjanaka. Tantara nosoratany Joda Rasakasoa. Ireto avy no nanome aina ny tantara. Iainany tantely, Rotsy fitiavana, Elina Sandra, Miaraka tamin'ny Nalijao sy Fahendrena Raherinambinina. Nandray feo sy nandrindra ny lafiny teknika Fanampy Nanatontosa Ankolapity. Mbola hitohy